Mahakasika izay fifidianana izay ihany dia ny komity mpikarakara izay tarihan'ny filohany Rakotomalala Marcel filohan'ny fédération malagasy ny taranja bola lavalava moa no mikarakara ity fifidianana izay filohan'ny komité olympique malagasy ity. Nambarany ary fa dia amin'ny talata izao no amoaka ny listreo candidat izay irotsaka amin'izany filohan'ny komité olympique malagasy izany izy ireo, ary nanamafy ihany koa mo ny filohan'ny komité mpikarakara fa mandeha araka ny tokony ho izy ary manaraka ny lalàna hatrany ity fifidianana izay atao amin'ny Toliara ity. Tapitra tamin'ny alarobia tamin'ny 12 teo tokoa ny fametrahana farany ny candidat, ary izy ty moa candidat par liste zany hoe misy président mitarika dia mivoaka daholo ny anaran'ireo comité directeur zany sivy ny équipany zany lay président mitarika ny liste, ka olona roa zany no nametraka ny candidature ny alohany hatramin'izao. Araky ny filaran'ny nanateran'ny candidature moa zany dia liste ny Andriamatoa Andrenasoa ny haiko sy Tenteria no voaraina voalohany, ary nanaraka azy liste ny Ramarson Jean Michel. Inona zany zao ny toyan'ny asan'ny comité électoral? Ny comité électoral zany zao dia manao fanadihadiana, analyse zany ndreo dossier de candidature voaray ireo alohan'ny ametrahana ny amoahana ny hoe izaby ireo candidat ho voaray, ary tsy mbola définitive le izy amin'izay fotoan'izay satria mbola afaka mbola manana fe-potoana zany ny candidat hoe mamoaka zany ny zay remarque na zavatra tiany na remarque na réclamation tiany apetraka, dia vita zay remarque na réclamation zay dia manana eo amin'ny roa andro na telo andro ny comité électoral hijerevana an'izay réclamation zay. Ary raha ohatra ka tapaky ny comité électoral moa zany voafany izay resaka réclamation zay dia voan'ny comité électoral, sy voan'ny comité électoral dia alefa ny comité électoral any amin'ny assemblée générale. Rofinina ny voaka izay atao hoe liste candidat afaka miratsaka ireo zay? Ny ho an'ny liste définitive zany après réclamation lazaiko teo dia efatrandro alohan'ny élection, zany hoe raha 21 zany 21 février ny élection zany dia ny 17 février zany no mivoaka ny liste définitive ny zay candidat. Tena karazabe ihany koa Andriamatoa filoha ny resaka hoe ireto ny fédération mifidy izy ny tsy mifidy raha ny fantatra aloha dia efa nisy listra nivoaka hoe 420 ra fédération afaka mifidy. Inona ny azonao anazavana an'izay mafiloha ny komity mpitantana ny fifidianana anao? Raha ny tena marina moa zany tsy dia nisy polémique loatra ny zavatra io, fa ny liste ny votant zany dia mivoaka avany amin'ny comité olympique malagasy. À partir an'iny no anaovan'ny angalany ny comité électoral ny liste des votants, ary mariako etona fa tamin'ny fotoana ny hoe mivoaka nisy an'io mbola tsy azo akory ny liste officielle ao anatin'ny registre des membres ny comité olympique dia efa nisy an'iny zavatra iny mivoaka. Zay no ataoko hoe za tsy tia nisy polémique an'io zavatra io fa rehefa ohatra ka miteraka olana ny hoe liste des votants io zany zay tsy maintsy ampahafantariko
ireo candidat io le liste de votant io a satria am'izao fotoana zao de efa eo ampelantanako a ny registre de membre ny comité olympique malagasy ary ao anatin'ny registre de membre ny comité olympique malagasy io zany a ao ny hoe reto membre tsotra, reto ny membre afaka mifidy a, reto a mbola membre tsy afaka mifidy. Mazava be mihitsy le anao ka de ampahafantarina na ny reo candidat io a ka raha manana remarque izy, raha manana zavatra lazaina izy mikasika an'ireo liste reo zany a dia manao réclamation izy a dia io mazava tsara fa io de tsy mahastatue an'io zany a ny comité électoral fa tsy maintsy a ny comité directeur ny com sy ny assemblée générale ihany a ma fa zay